Petraka indray miseho no soratany Aline Robertine. Iary, Fredline, Oly, Vero ary Liva no namelona ny tantara. Tovorazana mamonjy do tiazo sehatra teknika, Andary Liva no nanantotosa. Manolo-tsoa, manolo-tsoa. Mifoaza amin'izay ny sakafo e. Tiatobe Ay, mifoaza aloha vetivety. Mifoaza ho Olona efa tiatoko. Ianao ane mbola tsy nisakafo. Sady mafy be sy lerako koa angeny any re. Ao rehefa nirony ihany re sotrotrona fa tsika nge tsy misy vary e. Nirony ho asotrona ao moa zany zanako izany. Nena varo antiko anaka. Ka tsy nahazo vola mihitsy ange androany. Hano aloha io zany zanako izany fa rehefa mahazo any amin'ny madetsika dia mihinana be dia be. Gasa bosy ngalo rapitso aminay. Ohatray tokoa marina. Moa vao somary apitsiko. Tena efa tsy manana andro tsony mihitsy za zany. Ho any amin'ny karana zany sika aneny io. Ie, manome vary ry zareo karana rapitsika. Hitany manolo-tsoa zany fa tsika nge tsy avilan'ny Jesosy okitsika honoana mihitsy. Ka fanabe izy io. Ie. Tokony andrano dia nomeny sika aneny fa androana ngeza zany nona be. Efa voalahatra ary manolo-tsonina fa rapitsika vao mahazo anjara be. Sady misy sasalamba ho ataoko izay rapitso. Ary andao amin'izay moa anao vavaka riva ho visorany. Any manolo-tsona mitarika androany. Miara vavaka foy asika. Tompo misaotra anao amin'izay anamenao anay ary taio izay amin'ity ality. Apio koa ny enay azo vola rapitso. Misaotra Jesosy. Amen. Raselio? Hoana rianitra? Misy ngenao azafady. Fa misy inona re ato aminareo mianakato e? Tsy misy inona re akory. Manao ny bebe rase. Manao ny manolo-tsoa ary to mbola tsy nisasa tare akory rotony. Mandeha naingana sasao ny tarenao fa maika nge bebe rasely. Fa ahoana re tsy rianitra? Mba apitao kely etsy amin'ny eglizy nge izy rasely azafady. Fandrio aiza? Mba misy sasalamba mpanaovindry zareo amin'ny trano mangay nampiantso teo ry zareo. Be volo zany ry androaniko. Tsara raha misy re. Olona mahihatra be nge ireo e. Lamba re basinina be io dia 500 fotsiny no nomeny. Efa nge misy boty fotsy. Korajanona. Sady zareo ireo nge ka maloto lamba e. Atao rehefa sitrana efa za metsika rasely. Efa mahazo vary 3 kapoka ao anjanako izay. Zay aloha e. Za koa mba miteny nefa ny azo omaly riva. Nanadio trano karoa efitra 3 lehibe tary amin'ny trano ndiry tarika nefa dia 300 ariary monja ny mba azo. 300? Amin'izay ho ianitra. Efa valaka dia valaka mihitsy reto trandroko anankireto vao vita ny fanasana ilay karoa. Nefa dia 300 ariary. Ka isy amidy sarbo akory ny ambiny vidianam-bary sira. Nisy ka. Nahazo ordira avy eo dia nomeny 50 iray dia mba nahazo vovoka sarbo kely. Ka vonona vendrery manolo-tsoa. Andao raha andeha bebe. Apitao fotsiny izy re rasely fa izay ametrahan'ny arkely angatahany ihany na ho any amin'ny eglizy na ho any amin'ny positra tsy maninona re. Ay, lasa zay mianaka e. Andao mety a. Tao ary. Mandroso. Iankina manolo-tsoa efa miantso madia. Ay, ampasy manolo-tsoa. Izay ihany reto. Manolo-tsoana rehefa aza miasa asy. Sara tompoko. Aza mipetraka indrindra manolo-tsoa fa sao dia maloto ny seza madia. Andray kosa. Ary fangamo tsy nisasana reny akanjo ny dranitra fa dia jery angety izy efa savony barandroa na menanareo isam-bolana. Sasana ka. Tsy voasasa mantsy. Fa ahoana kosa ary. So dia namidy indray ary ny savony. Idiovana angena ny mezana an'ireny sady isasana
dia efa mitemity aho zay fa za midimedy ireny a. Ka rofi-tsasangely raha izay dia sanatria dia tanjaka ary ve izy made izay ny tsy nahavoasasana iny akodiny iny ko. Ay, andrasa ary aloha fa vao natonga entan'izay ahy. Ay, mety misy akanjo atonina azy angamba ho izay. Izany indray ary izy teo hoe ity ka ity ty atonina azy tsara angamba izany ve. Dia misaotra indrindra re tompoko. Dia iny koa re tsy misy atonina indrindra anitra dia samba mahazo zany nareo mianaka. Misaotra indrindra so midimidy a. Tsy amidiko re tery made fa asa matahotra ianao fa zara aza misy antoniko. Dia reto koa iny misy mofo dipaina anankiroa dia vary rokolao. Dia iny koa misy menaka 2 litatra dia vovo-katsaka eo amin'ny 1 kilao eo angamba izy io dia siramamy atsasany. Dia misy savony barandro indray iny a. Amin'ny volana indray vao manome anareo. Misaotra indrindra re. Ary aleo aloha made avy dia mihinana mofo manolotsoa fa mandrakalina ange izy io nefa nandro fotsy. Fa ahoana re tsy ry anitra. Ahoana izay made? Andrity moa izany dia tena tsy manana fotom-pivelomana mihitsy. Manasa lamba tsy indraindray eny ako. Ka raha misy ambolana ange ny antaniako andry. Tsy misy. Isan'andro raha ohatra ka hoe mba mahita tsy izany reto fa zao eny made. Misy olona izay ihany no mitady anangan-janaka. Dia omeko azy ve manolotsoa izy ianao e? Ka jereo angety izy tsy vita andry mihitsy. Jere akanjo tokatsosana ny eny akodiny nefany jerety ny andro ririnina be ohatran'inona. Ny sakafony ianao ihany nefa nilaza fa ranotsosy matetika. Hany mba ampantanako eto tana inge made io zanako io ary tsy tandroko sasarana mihitsy ny avelasy. Nena mangina fa za mitomaka. Ary mangina fa jereo ange za mitomako. Mangano any ery ty manolotsoa. Mangina neny a. Tena tsy pianiny ahy iny sady vazavavy izay no mitady zanaka matsy. Vazavavy? Dia ho lasany any an-dafy ny zanako? Ka zao ani. Izy zanaky ndry foana. Dia ahoana? Fa le vazaha ikarakara sy ampianatra azy dia ho ray aman-dreny mpanangana zany ireo. Fa any amin'ny taratasy dia indry reny niteraka foana tsy maintsy ataona taratasy fifanarahana izay. Dia ahoana izany? Ka nareo koa nge mahazo mifanerasera. Ohatra ny isaky ny fialan-tsasatra dia afaka mifanerasera nareo dia tsy maintsy atao anaty ny taratasy fifanarahana daholo izany rehetrarehetra izany. Tiako ange zanako io e. No any fisavelomako rery made. Ka izy koa nge vonina nampindry tsara io ohatran'ny fiainany. Ahoana izany? Iny aleo aho amin'ny vazaha dia be vola be neny dia tsy mahantra sy tsy mitsindroka tsonge. Manolotsoa dia avoana tokoa ve neny kely malalanao e? Ka hoe be vola be nge rehefa vazaha neny. Neny zao jereo fa tsy manana foana nge tsika sady tsy mangataka ery amin'ny zaridaina tsony koa. Dia tsy mahita ny nentsona nge manolotsoa e? Mitsorika rehefa irahan'ny vazaha vidy zavatra ko ny tranom-baoritsika nge tadidiko foana e. Tranom-baoritra? Entiko ary zanako kely. Tranom-baoritra no mba vitandreninao ialofanao. Okizay resy iny moa sosikevitra ihany ahy sady le vazaha nge mbola amin'ny 2 volana vao tonga Madame Elalina anarany. Dia amin'izay izy miandro ny valitendry. Zay Izany ary re mandeha. Ndao aloha ry manolotsoa ivily ato amin'ny Antoandina hivarotra an'ireto vovo-katsaka reto Aza mihitsy nefa andrahoantsika rariva sady be tomadeo nge tsika. Efa misy vary nge reto atao rarivy. Tsy maintsy amiditsika ny sasany hividianana laoka aoko. Tsy makany any hotely mibera kely tsony aza amin'ny tipo natao an-dasopy. Tsy makany ny zanako rariva ka. Saika diniko mibera kely ory neny mitondrana menaka rehefa mahazo any amin'ny madetsika. Tsy amidy io amin'ny tery manolotsoa. Sitrana inge mba hanana sisa tadiaviny. Nangidy mihitsy ange le raha fitoto tsy nisy menaka nataontsika farany iny. Ka zange ne rehefa le mangataka iny mba mahazo impoly ihany. Ka tsy mahazo menaka raha sy ariary zato re.
Betaka ihany ny azo nienimpolo fa neniko sady tsy ahita fanampy ve sika rehefa matavavarotra kapoaka sy tavoahangy neny sitrana izy azo amin'ny kapoaka sy tavoahangy amidy mireny ny fitanana sakafo maraina vovokatsaka siramamy ihany no midy ka da ho azy fa lavako bera kely hoe very ny menaka fa vaky ny tavoahangy tsy nampianatra no nandainga ary manolotsoa indrindra no mangalatra tsy azonao atao zany aingana bebaka po aingana Jesoa mifona aminao afa diso tlamerina tsony amen. Leondry very antra manaky ndesaky madeha zany ve reo ne ty fahoriny de taky nreto boatra reto marina angano tsy fisinaka de inatsono no avelomako rasely raha le tokany haiko no andahanamiko tsy manana avatsio ange ahy ka ady niny fiainana retsy na iambana na zanaka azoko nomena an'ilay vazaha de elana amin'izao fahoriny zao de veloma mateo ny fitsindroana ny fangatahana tsy fonireny marina ny anao rasely za aloha tsy niteraky ka raha ianao ny tena niarany tsy niteny an'izany ianao ange nahitako ny tenana nangidy ny zanako iny niarany zaka tamiko ny fahoriny iny ka de ho afoky ve ka ny tsy azoko amindry ange de ity herinandro azy izy nipetraka tany andro madama kely tovita ihany fa tamin'izany ange hitako isan'andro izy rasely ity ange ka sady tsy hitako lasa lavitra be ihany rehefa fotoam-pialan-tsasatra vao hitako very kosa re aleo mba zavatra hafa no ialana amin'ny fahoriana rehefa tsy zany ka inona ary ny efa tsy natao ka tsy naompy teto natao ny asa madinidinika natao ny asa tserika ny asa vary masaka ny kivarovarotra ny fangatahana ny fitsindroana fa tsy afa miala fahoriana tsika de ny zanako ny takalo ny fantrako na avy orana na ririnina na danikandro mamay ino mba mandrisika iotra de ho alana amiko indray ve ka tsy vita mora rehefa efa olom-bohoso ny sika tsy mitovy jery nefa tsika rasely ny raha n'ilay Andriamanitra ray ilay tokany aina navitra tsika ka tsy ho diso n'izany fanavotana izany izay rehetra mino azy de mino ve ranona fa mbola isy fanavotana ho andranona amin'izao fahoriana tsy hifankahitana ifidarabon-dranony izao ka tsy misoa ihany ange rasely no raisitsika avy aminy ary mino ahy ianao fa mahay zavatra izao Andriamanitra izao ka araka za finondranony zany de hoe izao ny hevitra omeno vazany zanaky ranona fa mety ho zay no efa fandarana avy aminy eny raha izany no fantany fahasoanay mianaka de ekeko ampanedretena zay raha anitra be finono ary lay fondreny voety vetesina teo mba makaizy fondreny de asa marina tokoa re zay ho fanapahan-kevitra raisinay mianaka rasely fangaro toy no manolotsoneny mbola tsy matory mbola tsy mivavaka alohan'ny atory ange sika ndray tokoa marina mbola tsy nanao vavaka rivotsika mianaka ary eto ny jiro ary ka efa kely de kely fisa kosankapsila ange sisa ny labiziona eny andao ary vavaka namaizina azy mireny ianao ka so de tsy enona neny amin'ny toerana rehetra izy ary eo izy na fotoaninna raha misy roa na telo miantso azy za veriny arono alohany neny rovina no aterinena n'le vazaha tsy manana ny intsony ange malolotsora ohatra ka lasa eo tokoa ka andiroplanina ange ho makany andafy neny za angerineny te taingina androzany de tapakevitra nde zany malolotso io ka am'izay neny nge be vola be ohatr'izao de za koa mba be kibo fa voko vary fa be ongeriny sakafon'ireny vazaha reny fa taiza koa no nalalany manolotsoa an'izany zao ny teleko za le taiza indriny jery tele
tamin'izaho le rano madama kely ny tsipom-bary iny dia nahazo 20 ange zary neny tamin'ilay nitsipona vary folo kapoaka be akotra be adrasy be iny dia mbola ame mofogasy anankiray koa. Moa zany mba azonao ry manolo-tsoko. Zavatra betsaka no atao kanefa ny karama dia mofogasy fa tsy mba vary masaka. Tsy ny karama mofogasy tsony ary neny ny fanendafy zany eo kany. Dia ilozany manolo-tso tokoa moa zany neny satria mahantra. Ka mampalahelo angeny neny. Eny. Izana be foana mitady vola kanefa ny karama tolataolana dia ambokambokana dia raha lasa mba kely sisa sakafo dia tafony neny. Eny ary anakara izany dia tianao dia no hoe mba hiova fiainana vaovao fa tsy eto amin'iny. Tsy maninona. Alefako ianao. Ka nena nge tiako be nefa mampalahelo ahy. Nena. Maninona? Tsy mangataka sy tsy mitsindroka tsony aho zao rehefa lasa ny vazaho. Amona ianao? Eny anaka. Tsy nanana nomenanao tokoa tireninao ka voatery nampanao anao an'izany. Aleo ary anaka fa hiverina ny madetsika mianaka ary andao amin'izay hivavaka. Ary niara-vavaka fotsika tompoko. Jesoa tompo misaotra anao izay amin'izay nomenao anay. Ta io izay amin'ity alina ity ary ampio nenay tsy tomantsony. Amen. Ireto ry antra mianaka ary madame Eulalie. Mahazo teny français tsara antra? Mahazo ka. Bonjour nareo mianaka. Manahoana tompoko? Izy zany ny suzy maiza moa e? Manolo-tso tompoko. Mahafatifaty kely ery izy zany a? Dia zanako mahafatifaty kely zany ve dia ho foko tokoa e. Raha tena madio tsara reo sady raha voahoko ny volony. Sao fotsiny. Io ry andra le vazany lazaiko andria. Madame Eulalie anarany. Faly mahafantatra anao madame. Ka faly mahafantatra anao ihany koa mamany Suzy. Aleo Suzy ino antsoina azy fa sarotra tonoina be le nony. Tsy manina re madame fa anarany daholo zany. Ka ny antaniko anao manaiky ary zany ve nao reniny fa atsanganay ny zaza. Eny tompoko. Le zandriko mantsy tsy mety mbola miteraka hatramin'izao nefa efa ela naniry zaza ka izy zany no anangana azy. Tsy anao tokoa moa kay no anangana azy fa ny zandrinao. Ka mba namravavy zany i Eugénie sy Eudoxie zandriko. Dia Eugénie nefa efa niteraka mianada. Dia Eudoxie tsy mety mbola miteraka hatramin'izao kanefa niaraka natao mariage zany izy roa. Dia tapa-kevitra zany izy anangan-jaza. Dia amin'izao mission ataonay ty Madagasikar tapataona zao zany dia mitondra zaza marigasy ho azy zahay. Ka tsy mbola andeha izao zany nareo? Mbola amin'ny farany taona ka. Fa mifanaraka tsika dia atao daholo zany taratasy rehetra. Fa zao tokoa efa nilazalazaiko tamin'ny akapobeany rehetra momba le fifanarahana madama fa aza vao amin'ny Tsipriana. Ka zao zany le izy. Ty zany misy taratasy fifanarahana. Ianao même teny frantsay tsara? Tena mahay tsara? Zany hoe afaka sesy tompoko dia kilasy famaranana no mijanona. Nagabaka fa tsy afaky. Non, ça fait rien. Bon, ty zany vakeo aloha edy aveo zany ny avinao. Tompoko. Fa dia tena afaka hifanerasera tsara tokoa ve aloha zany izay mianaka e? Mais bien sûr. Au fait, bon, afaka tsara zany. Io zany na vacances de Pâques na ohatra ny hoe rehefa grande vacances na enao mihitsy makany. Bon, enfin, zany aloha eo ihany fa zengy mieritreritra ny anampy anao e. Mieritreritra ny anampy anao zay ao anaty le fanaovan-tsoa ataonay zany. Ka momba n'izay indrindra, momba ny zavatra azo atao zany. Est-ce que comment il faudrait qu'on fasse ça? Vola moa zany nomenanao sa trano e? Parce qu'il faut qu'on écrive, tsy maintsy hoe soratana anatin'le contrat zany.
ka aleo ary re ngamba ny fananganana an'ilay trano no atao e. Bon manaiky viny eny ohatrany miatokatoka tsy misy haiko ange zany resaka reo zany e. Aza matahotra ry Manolotsoa fa ampianarina teny frantsay koa nge sao ianao e. Dia amin'izay mahay miresaka ohatran'ny madama sy madea ary neny. Neny hoa manaiky ve neniko. Viens à côté de maman, viens. Fa maninona matahotra nga ianao? Mbola tsy hitondranao akory anie za fa anome vola neninao fotsiny. Sy ihany ary madama fa efa zatra miverimberina aty Madagasikara dia mba mahay tsirairay ny teninay. Faly ve hono Manolotsoa fa tsy hoentiny akory fa omena volony e. Omena vola ve zay to? Faly be tsara be zao ny laokanay rariva. Dia mba hividianao akanjo vaovao Suzy antra? Eny tompoko. Zany hoe meko izay ilainao rehetra zany ianao e. Dia comme ça elle sera bien propre. Eny tompoko misaotra indrindra tompoko. Mbola apetrako any aminao zany aloha izy zao e mandrapitondrako anazy mody any aminay. Fa bon fifanarahana rehetra mandeha kelikely eo ihany. Mahafaly indrindra zany madamako. Bon ka zany rehetra zany tsy mahasakana ny fanamboarana an'ilay trano hifindrana-reo sy ny taratasy. Ny trano je ne crois pas qu'il y aura des problèmes. Tsy misy sarotra angamba zany fa bon izy efa mahita e. Hety foana zany ianao no mahita an'izay fametrahantsika hafatra zany Eny tompoko misaotra anao indrindra tompoko. Yaho zany ry antra kiva hoe zany efa tantaraiko andrasely zany avokoa ny fandehaniko. Dia afaka mifahoriana zany ranonako tena afa-doza fa nilozan'ilay tiana. Hainao moa zany rasely andeha hiala tokako sanda ny fahoriako. Mafy zany rasely ka izy azy ry dodo ny riko fa ny ambolohany fotsiny izy satria tsy hainy ary tsy mbola fantany izay mety ho toyany dia ny alahelo zany. Dia ahoana tsara zany ny fifanarahana. Vola hanatsarana ny fiainana mianaka mandra-pavita an'ilay trano hifindranay no nomen'ilay vazaha. Indrindra hanatsarana ny fitafiana sy ny sakafo. Sampatra ranony ianareo ka. Sao dia mba mila piasa rehetra ilay madama. Ka mila n'izany ve izy rasely tsy izany nandeha amin'izay tsy tafasaraka tamin'ny janako dia miakatra ilay Andriamanitra ry anitra. Aza miteniteny foana ry rasely ka samy teto amin'ny tokotany pahaverezana ihany sika fa ianareo nahidina any paradisa fa izahay najanona. Tsy miakatra ve ny filazan'izany mety mbola ao amin'ny fandiovana aloha nareo ary tsy ho ela ilay paradisa nampanantena inonenanareo. Manana finoana fa tsy avelany amin'izao izay mino azy. Ka mandra-pahoviana izahay vao ampahozon'ilay azo an'izany paradisa zany ondrika. Ka aza mitsahatra ny vavaka ry rasely fa mamaly vavaka Andriamanitra. Nampiantso ahoana ianao madame Eulalie? Oui, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Voalohany aloha zany dia misy trano zany nofaiko hipetrahanareo miaraka mandra-pavita an'ilay trano ilay omenanareo. Fisaorana betsaka no adolotra anao satria sarotra be mihitsy ny fandriam-pahalemana eny aminay eny amin'ny trano baoritra misy anay eny zany. Efa ny eloelo sahady ry zalàna ianao ny Suzy fa ho lasan'ny vazako. Fantany mantsy fa voly izay ary na ohatra hoe misy zavatra fanomezana sy ohatran'izany. Bon, ny faharoa zany je vais te donner ça. Téléphone portable. Ohatray. Io zany afatsika mifandray tsy miato satria tsy mora ny manao taratasy. Misaotra indrindra tompoko. Satroko indrindra zany amin'izay mba tsy mivezivezy manontany vaovao aty amin'ny ramadeo ohatran'izao. Et troisièmement, ty zany tena zava-dehibe dia ny fanasoniavanao anti-contrat. Ty zany fanampiny Eny tompoko. Raha trano zany dia bail amin'ny filaza azy du bail. Fa ny adika moa zany fanomezana lalana zany pardon amin'ny fananganana zaza. Ka tsy efa nisy sondroniaviko ve moa madama? Ty ny fanjakana anareo sy Eudoxie manokana.
Non. Any fanjakana zany le voalohany iny e. Fa ty zany anareo sy eudoxie manokana. Izay vao azoko ka. Bon, ty zany vakinao kely. Tena mba haingana izany fifandraisana izany Oui, avec l'email et l'internet, tena haingana be. Bon, azonao tsara zany le fifanarahana? Azoko tsara tompoko. Bon, vakeo ary zany le taratasy. Eny tompoko. Tsy olana aminao zany fa mahay ianao. Dia zay moa zany tena mahatsara rehefa mianatra nefa tsaratsara koa zany ny mitojo hatramin'ny farany, mianatra hatramin'ny farany. Mba niriko ane zany madama saingy nariny fianakaviako tanteraka no izany teraka ny manolotso suizy ary dia onjonjoko za samy rery sisa ny fiainana. Nitady asa ihany saingy tsy dia salama nitondra voka ary kely aina ny taizy. Mianatsiny fa mandany andro anao amin'ny fianonana ny tantaram-piainako. Mais non. Misy fotoana ny ery mamany Suzy ilana ifampizarana ny alahelo e. Misaotra anao indrindra tompoko miaino fa ny taratasy eudoxie rapitso e. Oui, c'est ça. Au revoir. Misaotra indrindra madama mandram-piona tompoko. Filou Mario. Leo aloha averinao vakina ny taratasy alefa ho anao eudoxie. Madame eudoxie, faly aho mifandray amin'ny taratasy aminao. Manery fahasalamana fiainoanao ny mpanoratra izay tsy iza fa ny renin'ny Suzy manolotso ilay zaza natsanganao. Gaga angamba ianao hoe olona loatra ry izany toy ny mivarojanaka izany fa angaha dia tena efa mafy ny fahorinana amin'izany Madagasikara izany ka ho foky eo aty an-tany lavitra ty ny zanako. Mety ilaza mihitsy aza angamba ianao fa diso dia vola loatra ka dia sanatria ho afoky ny zanako. Tsy tompoko, ny fitiavako an'ny Suzy manolotso tsy antraikan'ny fahoriana toa reniny no antony madama. Tena tsy foky madama ty zanako nomeko anao ty, saingy ny tsy fahafahako manome azy ny fahafahana ivelona no antony nanaovako izao fihetsika izao. Raha nanana ny ampy fotsiny afa tsy betsaka dia tsy nomeko anao i Suzy, saingy valala tsy an-tanana hoy ny tompoko, tsy atolo-jaza hoy ny fiteninay malagasy azy. Omeko anao tompoko ilay tsy foky satria ny fahasambarany no fiononako. Fa indray andro any ka tsapanao ny alalin'izany fondreny izany dia avereno amiko tsy misy araka ilay tokako. Misaotra anao aho madama amin'izay vitanao aminy sy amiko ary aza omeny tsiny ny fihetsem-po miraradraraka noho ny fitiavan-janaka, saingy tsy afa-manoatra fa ny angaran'ny vintana. Veloma tompoko, neny voalohan'ny Suzy satria ianao no ho ilay neniny faharoa ianitra. Mety izay ka, ateriko an'ity taratasy ty. Dia ilozanareo zany siatra. Aleo ve rehetra mba sa mety ihany ka tsy mety ange raha seliny mbola hijanonana eto amin'ny trano baoritra mety isy anafikatro izay. Jereo inge tamin'ireny firangarangandro zalata amin'izay mianaka natery madama eo lalita amin'ny tomobily ireny eny ary asadino ary raha sely sy ny trano baoritra niraisana teto amoron-dalana ry anitra. Indrindra rehefa tonga any amin'ny trano brikinao any ianao. Aza matahotra re raha sely fa tsy manadino izany raha ianitra. Ka dia hitona entana moa izany izao io niverenandrio io izao. Akan'ireo taratasy mombanay mianakirety fotsiny fa avelako andrasely daholo ny entanato ka. Saotra retsy fa mba nisy nitsinjy any na dia tsy niteraka aza. Raha nanana zanaka vavy tokoa azo ao mitovy amin'ireo mihitsy angamba ny taonany. Izany io saingy ny tsisy mangidy ny momba retsy aza manao an'izany. Alevina lika fahateto amoron-drano eto angamba retsy. Ianareo mianaka tena namako ty lasa.
aza manao an'izany ho Rasely fa zao nahasoa ny fitokisana tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ka dia atoroko anao koa satria izy irery ihany no analanao amin'izao fahorian'ny tany izao ka aza mba manary tokona kivy toy izany. Dimampolo taona katroka reto izao kanefa dia tsy mbola nihiratra ny masoandrom-piainako indri tony voaroapolo taona monja nefa efa nahazo izany valim-bavaka izany. Ao amin'ny romanina toko 12:12 dia voalaza mihitsy Rasely fa mifaleo izy amin'ny fanantenana, mandeha firy ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Zany mihitsy Rasely ka nabeaza ny fahoriana tsy nisaraka tamin'Andriamanitra mihitsy ary nitezaiko amin'izany koa manolotsokely. Vatra andrifa izany ry manana baiboly izay andrasinge atao anatin'ity baiboly ity ny taratasinay mianaka io alaiko ary dia tsoroko aminao Rasely fa rehefa hariva alohan'ny atory izay mianaka dia mivavaka maranana ny andro ary avy mifo kosa dia mamaky teny avy eo amin'ny baiboly 2 na 3 hanolorana ny andro sanandro dia tsy tapaka izany. Tena mahavarina ny fahavarandry sy ny fitezandry an-janakindry izany rehetra kanefa nge Rasely dia izany ny fiainanay mianaka nandritra an'izay taona izay taonany Suzy izay dia ohatran'izany foana isanandro. Misaotra rehetra fa sady nahazo entana, nahazo sakafom-panahy ary nahazo herin-tsaina ety miady koa. Sisy fisaorana rehefa mahery ka tsy aleo ve rehetra indri ateriko amin'izay mba mahita ny tranonareo. Mbola natitra ny taratasy teo any amin'ny marainina ny zanako ty aloha Rasely dia raisiko amin'ny taksi eo ihany ianao rehefa miverina dia misakafo any aminay mianaka ianao andro atoandro. Ka misaotra izany rehefa Efa niandrinao zahay sy mademoiselle Rianitra milazy montsy ao anao andeha vavolombelona. Efa nisoniavako avokoa madame Eulaline tandrify tamin'ity fifanarahany ity ty. Ça va. Mademoiselle Jeanne sisa. Resaka finoana mantsy ty manaraka ty aiza ro soniavako Il faut bien lire non mantsy mademoiselle milaza va vita batimy ty Jasty. En plus, elle est catholique, non? Efa trano voateraka mihitsy izy mantsy nitaizanay ka marina mihitsy izay. Indrindra mantsy est-ce que raha manaiky ianao zany manaiky ve ianao nareo indrindra zany fa ianao madame Yanitra fa hotezaina zany amin'ny finoana protestant zany le zasy satria na dia pravava zany zasy eudoxie zandriko dia za zany catholique manaraka maman fa izy rokambina protestant manaraka amin'ny papa. Manaiky madama satria mankatony firaisam-pinoana izahay katolika. Ny anahy kosa mifangatahako raha zao tao madama dia tsaratsara kokoa izy angamba miaraka aminao rehefa mivavaka. Ny fitaizana azy ao an-tranony ve moa angamba iny tsy haninona ka fa araka ny teny Anitra teo amiko madama ny maveza-danja amiko indrindra dia izy voakolokolo ara-panahy. Il n'y a rien, vita finiré de Ajamatoch n'a revaté chrétienne. Elle sera bien chrétienne, même si elle sera avec ma sœur. Elle est protestante, mais ça fait rien. J'ai un élu fallu na reloge, mademoiselle. Oui, madame. Manahona jolie fana boarna litrano. Ireo aloha tena olona kinga ampanao andreo ka roa volana mahery kely eo zao dia mety ho vita ara-dalàna io. Ouais, tena mila ny trano vitaingana atsika. Sakadiniko madame Yanitra. Ahoana zay madame? À partir de maintenant, alaina dia aterne chauffeur Suzy. Amin'izao izy mianatra eny amin'ny école française zao. Amin'ny voalohan'ny volana ambony eo moa zareo miditra mianatra? Oui. Na Jeannette zany izy efa tsy miresaka teny gasy amin'ny tsonany zany efa manao an'izay ianao. Eny tompoko efa manao ka. Sady tena mety mihitsy madama nampianaranao azy mandram-pandehanareo Oui, amizay mba mahay izy zany ao anatin'ny 5 volana. En vacances de Pâques zany zay no anoany zany zay lasy. Zay fa lasa? Eny ary zay tompoko. Nataony nina daholo zay ho akanjoko zao avoaka idina avoaka eto daholo
Sasanasavy madio angery io ho avy eo ny chauffeurany madame Eulalie andany pellicule ray manontolo amindry akasara ngendry tsika sineniko eny fa nendriny betsaka dia ilaina sary koa zany reny ireo akanjo mividy madame Eulalie ireo ifandimbiasa ndry anaovany ireo satria paozy enina amby telopolo angeny no laniana amindry atreto an-trano ka hatrany tokotany ary tonga ny ampianarana fa nena tsy mangataka tsony zany sika sady tsy mitsindriko raha mba tamin'ireny moa ary nenina ilaina sary dia tia mivazavy sarery manolo-tsoa nefa moa neny tia afanana dia iray fotsiny aza ny akanjoko ka zanako ve tsy ho tiako na tsy madio aza ny akanjoko tianyleny foana manolo-tsoa kanefa ngeny fa zaho no ozy maderina eny tsy tia aratry anaovako ireo akanjoko vaovao ireo zany angahony rehetra sady hoe tsy tia pakalelo koa nangeriny rehefa za reny nefa moa neny tiana foana na be lelo aza fa asaineny fafana sasana tare fotsiny dia ataony mba eno zanako ataoko babe mihitsy ny takolakao rehefa madio tsara zanako neny pisiko aloha fa dia tsy ho tianiny zany neny tsy andeha ndraiko ohatray aleoko ihany ngeny neny ty aho loatra izay zaho tsy andeha aloka fa maniny aleoko ihany any neny ty aho ohatr'izao izay reny fa zaboramena masika be reny tsy masiaka izany izy fa tia madio fotsiny izy sady tia zavatra tsara sy mahafinaritra ngery manolo-tsony madio zanona ndray ako mandeha manolo-tsoa izany moa mandeha izany nendry tiana ndray fa roasy neny andeha ako tia manolo-tsoa neny fa tsy maintsy mandeha fa manolo-tsoa avy ary moa ampivoky zany sanako izany moa neny keliko angery tiako sandeha ao tsy mila reo akanjo vazaby ireo fa manjary alanka afazany tena aloha ihany neny na tsy misy vola sy akanjo azaka mangina ny zanaky neny aza mitomany fa manjary malahelo neny ka neny koa aza ngeny tomany eny fa manina kely neny raha manome vola neny fotsiny vazava tsy maka tsy mety ho azany ary manolo-tsoa mandeha manolo-tsoa kely neny fa manjary miverina ny tsindroka sy mangataka indray izy tika tsy manambola ngeneny ary manolo-tsoa raha vao tongana dia hitsokaka ty amineny tsy azo atao zany anaka lavitra be nge zany any an-dafy zany toko tia manolo-tsoa moa andeha ropilany no sady misy kilalao be dehibe koa nge any tia bisikleta kely moa ndry ohatra ny andina zanaky patron ve tena ohatra niny mihitsy why vange vehivavy tsy maninona fa mahazo ohatran'ireny koa ve mahazo indrio ary ao sasana ny tare dia miakanjo fa efa ho avy izay be sofera saika fantatro marina aiza koa re rasely toko moa rehetra raha saika fantatro ve izay vadina amin'isany mbola tsy hitako mba mampiresaka koa nge rasely ty zareo tokoa ange teatrarata renydraniny ny fitafiana tokoa ny maha olona ny olona zany ve ve raha ny tika manana atsarata rehetra roa matany ohatr'izao ny volo koa amin'izay oka fotsiny raha nampidinindry aloha ilay solomaso fa tsy teny amin'ny volondohandry dia tena tsy fantatro mihitsy ndry ka zao nge rasely efa tena mivarotra nge izay dia mba manao metimety asarika ny mpividy eta madinika na midy indry fa lehibe ilay fivarotana dia tsy arako izay ngery natongavako io fa ahoana
misy karamazoko atonga any. Ianao mihitsy no alaiko anampy ahivarotra Rasely. Marina ve? Tsy mampino. Avy ny lany takatakatra. Misaotra tompo. Tena ny valy ny vavaka nataoko. Hitany Rasely ary zaniko. Ka roviana ny makany aminareo? Amin'ny faran'ny herinandro ianao no tonga any aminay. Zay fa lasa dia misaotra retsy amin'ny sabotsy zany Io. Bebe Rasely. Mbola malasa vilia ary manolo toa. Andafy aloha. Makanefa tindry. Ay ve mbola manao raharaha bebe. Azafady ary. Saika anontaniako sary amin'ity boky ity bebe. Sary inona izao e? Ka jereo angety ry bebe. Inona moa tony? Io ve dia tsy fantatsindry. Io ve tsy alika amindry? Bebe ko masika. Fantas ange io fa alika dia saka le ray eo akaikiny Ka no anontaniandry. Tianadala fotsiny karakely ity. Fa ny teny frantsay ange bebe ny tsy fantatro e. Ay ve. Chien ny alika ary chat ny saka. Ary mahay teny frantsay ane bebe ty Mahay tsotsotra aloha ny bonjour, ça va, merci, ny viens, allez mandeha. Reny maiko. Indrindra ny wisinao. Tena mety ny hevitra bebe mahay be bebe. Hevitra inona rehetra? Efa hoe zany ny hevrako bebe koa hoe aleo bebe mena madame Doxy fa za hijanona amin'enina ihany. Tsy mety zany ka. Zanaka ange no ilainy. Ka eny mahazoazo zanaka ange bebe. Bebe nge tsy nahozy bebe hoe tsy manan-janaka Izy no mitady anao zanaka ary manolo-tsoa. Malahelo amin'enay bebe. Manginy. Andosika bebe verina any an'le tramboritra indray fa manjary angalaro fazandray ka. Indrisy anaka. Tsy mety zany ary tsy misy azontsika atao intsony. Afaka mivavaka ka isikako. Bebe andosika azy bebe vavaka. Zay ny tena azontsika atao. Zay ny tena mety. Ay, raha izay no ahamaivamaivana ny alaherinao anaka dia aleo ajanoko ny viliako. Ay, ny vavaka foy ary sika tompoko. Ndao ary. Ny Jesoa misaotra anao zay amin'izay nomenao anay ary aza vela ilay vazaha manolo sokely sandrinao. Amen. Ndrey rehetra ry manolo tsony manorosa kely indray. Aloha zany na sao atafatrika aty amin'ny eny ihany dia mandraritra izy lolofoko. Manolo tsoa. Ento fa mbola ela ny vao azo filatsasatra nareo dia sao dia malahelo ny nonorosa io eo. Tandehany eny. Efa ndresatsika mianaka tsara nge alile. Kanina nge zany tsy matato miverina ny trampotsy. Zangen tsy maninana matory any azy. Ka zany ngery mangatso fa efa vita sonia nge zao. Malahelo anenao Zako asa nge fa tsy hitako hoe mangina tolo am'izay aloha tsika mianaka fa efa ho avy zay madame Eulalia anao. Dia andehan'i zany zerineny. Miala eto amiko fotsiny aloha ianao an'io fa mety rapitso alina nareo vao lasaka. Aminena zanaka. Efa miteny aminao Ka manina indray mandeha manaraka anay neny. Mety zany. Miheko an'iny ny seza koa rehefa eny amboroplana dia sapony. Tsy azontsika atao azy zany manolo tsoa. Rehefa any ianao dia aza mitratra mivavaka mihitsy zany dia neny koa mivavaka. Mivavaka koa neny. Zay angamba ny madame Eulalia tondranao. Velomina inkely. Veloma. Ty
tiako foana ny keliko. Tiako foana koa mandolo-tsonena dia any lavitra any asa. Velomy izany sombinaiko izany. Ary toa tsy misy olona avy akory. Mbola tsy izy angamba ka mety ho fiaran'ilay olona aty izany. Soany, tsy mbola lasa amin'izay marina. Ngamba neny tapoha ny tomobily madame Eulalie. Aza miteniteny foana eo ianao a? Hitako. Allô? Bonjour madame. Efa miandry anao izay tompoko. Ahoana? Marina ve izany tompoko? Voaray ny hafatra madame Eulalie. Veloma ary tompoko. Ahoana ozy neny? Alan'ny fiara velona. Tsy mbola mandeha onina ry ry manolo-tsoa. Andray ry manolo-tsoa izany hafaliako e. Be any. Tonga be moa izany enkeko izany. Misaotra manolo-tsoa. Misaotra tompo. Tena ny valy ny vavaka nataontsika any keo ry manolo-tsoa. Fa maninona ka ozy neny totoy. Izao ony na tonga hafatra hono ny foibe andry zareo fa mbola mitohy volana hono ny mission. Dia mety any ho any amin'ny grande vacances any mihitsy izany nareo vao tena lasa. Amidolotsika azy ndirino no sandindikala fa tsy lafangavany sy bebe rasery izay a. Ao aloha roako mihitsy nareo sy nonory ary andao any amin'ny bebe ary am-pivarotana ary lazazany vaovao tsara izany. Roa volana be izao. Misaotra tombo totoa. Tena mahagaga ny fitondranao ny fiainana zanak'olombelona. Ainao no mandahatra ny zavatra rehetra. Mbola nomenao tombonandro indray izay mianaka iarahanay mitoetra. Misaotra tompo. Io ingery be mba raisy madefa alalana ihany iny a. Oay. Ary toy ianitra marina. Midira madefa handalo eny aminareo eny ihany ny fiara. Ka ahoana rehetra? Zao, efa tena manana fiainana hafa mihitsy ingery amin'izany. Izany ve? Efa alain'ny fiaraka. Manolo-tsoa no alainy ka tsy maintsy alaina saterina izy rehefa mianatra. Izay mianaka koa moa mbola etsena mantsy rehefa avy eo e. Navita tao am-pianarana iray teto amintsika ihany moa tika ala manolo-tsoko. Izany ingeo any. Efa folaka tsara ny levany. Mandeha miadana re. Eny e, efa betsaka aloha ny ainy. Ny fiainana andavanandro ny tena mafisiko am-pianarana azy. Izy raha teo koa moa manao koreny amin'ny alliance. Manambitana mihitsy ny zanak'indry. Izany ve mandeha? Sy ny zeva-zavonina itaizako. Toa hoe karakaraina ho double nationalité hono izy iny. Tsy sarotra aminy izany ka tena lasa zana-bazaha marina izy izy kely. Afitra no aviny a. Marina izany mandeha ary izay fanavotana no aviny izay tena nampandeferako ny fondreny ny tepato amiko e. Ka tsy aloha ve mahita nareo mianaka ohatrohatsy izay le teo aloha tio e. Izay aloha e. Sa ringotra nge nareo mianaka teo e. Misaotranao ihany aloha mandeha. Mikasaka ny soanay ianao. Ny alahelo tsy hainy toaina mihitsy ko. Tsapa madame Eulalie mihitsy inge hono ny fahafoizanao ny zanakao iny. Ary dia vakivavy izy nahita izany sarinareo mianaka izany sy ny soratra teo ambaniny. Sarina iny mifanontrona ao am-pandrinana lainy be izany. Nafiko soratra hoe Suzy sy ny neny tsy te hisaraka. Ary ny anankiray indray dia izy nampifoko dia izay indray kosa soratako hoe Suzy sy ny neny tsy mifankafohy. Ka izay indrindra ny lazainy tena havako foana ny hitanareo hifanatrika amin'izany fisarahanareo. Izaza moa vako fo madeka maika moa fa izay mianaka. Tridrana milo. Mangidy anitra. Za koa ndraiky dia mahataty loatra olona mitomany. Miala tsiny ary madea. Oay, tonga ka ianao. Eo madea ajanona ry be a. Eko izay e. Suzy! Suzy! Madame Eulalie, ahoana toko? Fa nga Madame Eulalie makaty am-pianarana fa tsy be indray.
ne m'appellera plus madame. Tantine, ma tante. Hein? Ho avy eo ihany ve rehefa avy eo fa nandalo fotsiny dia nijanona fa nahitanao. Ka ahoana? Vonona andeha amin'izay izany sao sy kely neny. Vonona to. Écoute, arto tsy falifalo an zanaky maman Eudopsy izany. Miresaka amin'ny tantine ho dia tsy mba faly. Faly tokoa moa izany izao fa nitaingina roplanina. Betinao kanefa raha milaza marina. Bedy. Ah non, mandainga be desina. Tena tsy tezeranao Mais non. Mais écoute, tsy tezitra. Dia tsy be desinao koa neny Écoute, qu'est-ce qu'il y a hein? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Eulalie, tena marina inget dia hitaingina roplanina indray fie. Alors, tu vas m'appeler ma tante. Lavitra be ne misy maman hein? Lavitra be misy maman Eudopsy dia tsy maintsy mandeha avion. Mazana inget tsy mahafaly tsy faly Arrête, ne pleure pas. Fa maninona ary? Allez, parle-moi. Fa maninona? Alainao nefa vola nenina sy bebe ao tsena? Mais non. Ah, parce que fangaty tsy avelaneny andeha anaraka andray ianao. Hein? Tu vas me dire la vérité. Allez, vas-y. Pourquoi un téléphone mandana. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tiens, des soirs, téléphone d'ailleurs, faille maman Eudopsy manina mo tsy tadidiko fa rehefa tadidiko dia lazako an-tantiny. Sady iny koa bengy tonga bye bye tantiny. M'attendez pas ce qu'elle va me dire. Veveriko fa zavatra hafa mihitsy ny zavatra lazainy. Matory amin'izay zanako fa efa vita ny vavaka. Rapitso moa izany sika ny makany made. Aterinena izany dia mody ny ve? Tsy tantin'ireo olona ireo ny fanaovantsika mianaka veloma dia aterina meloany ianao dia ny pitso alain'ny madame Eulalie ao ianao. Dia tapitra sady ilay asandro madame Eulalie neny. Ka tsy maintsy izany tsy laoko. Tokony tsy tapitra mihitsy. So ihany aza nge mba nihitatra tany amin'ny province izay nahatonga an'zareo tafajanona ohatran'izay. Dia sika ary manolo-tsoa vao tena ho tafasaraka. Dia telefona nena lavitra be. Tena lavitra be ho azy izany. Tsy ilaina malahelohelo an'neny izany manolo-tsoa. Efa manana ny maman Eudopsy. Izy no efa solon'ny neny ihany. Neny tokoa izany. Indray moa izany ry neniko. Izany mihitsy rery manolo-tsoa. Efa lazainy bebe Rasely any izany tamin'izy ny tantara angano tamiko tamaly. Dia bebe sy neny re izany ve sisany ato. Eny rehefa dia hijeran'ny manolo-tsoa izay dia ity sary lehibe ny manolo-tsoa kely neny izy fotsiny jerenay. Dia izaho koa ondro neny tsy mahazo mijery sary fa mandrary malahelo an'neny keliko. Iza no teny an'izany? Fa imadeka. Eny marina izany sady hijery sary inona koa moa hoe i maman Eudopsy efa neny. Aza mitomany eka. Eny ary ary matory amin'izay manolo-tsoa neny aleo otroniko ny zanako ity malina farany irantsika mianaka matory. Aza mitomany neny fa lena nitazy eny.
ny olona tokoa marina ny zanako. Lasa very zareo mandeha. Naretsy a. Andre. Angamba rery mandeha. Efa mizara ratsy mihitsy ny voatokana ho aiko amin'ity fiainana ity. Nanary andray amareniko sy ny havako. Na ny melamotsy na ny ray ny zanako. Tsy namovaravara na ny mpampiasa rehetra. Zoka ny sorona tamiko ilay silatiny ka ok zay fa indringy tsy misy andaharana mihitsy. Tsy misy manolotsy lasalasandry izany eo. Tiako zany kilasy zany izy. Ka aizy manolotsora tsy lasa tokoa e. Rehetra mihitsy aloha ndre. Marina ve zany madeha? Efa tsy lasa izy fa tsy lasa ahoana indray aloha fa tena tsy azoko e. Manolotsoa ao ihany ve retsindria? Tsy ato izy fa lasany aminareo any. Miaraka nisy madame Eulalie. Tsy miresaka telefona mantsy ny resaka reo dia saika teriny any aminareo izy. Veloma madeha. Aleo vinjeko any zanako. Mipetraha aloha ndry fa sady mifandisy indray nareo. Inona marina tena marina e. Miverina aty izy mianaka rehefa tsy hitany any ndry. Allô, madame Eulalie. Ien tompoko. Aty amin'ndry madeha. Dia ahoana? Efa tsy amin'nylasa antsona ry zareo ry madeha. Ngitandry zany. Fa ahoana indray aloha tsy mahalasa azy. Alolo rehefa ve dia hitandreo ihany rehefa aveo ny anazavany azy. Manolotsony ny zanako. Hitako ihany indray aloha ny zanako. Quelle chance. Elle a de la chance de là. Telefona ny fandrosoantsika. Zany ve madame Eulalie? Tsy tahiresaka amin'ny telefona marina. To tsy andeha indray aloha ononareo e. Tsy nahazo réservation ve ça? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Efa hoe hijanona. Hijanona aloha Suzy. Ianao zany andeha fa ahoana? Afatra farany zany tamin'ny Eudoxie fa elle est enceinte de 3 semaines. Zany ve? Zao tsika amin'ny teny zao. Bevoka ve madame Eudoxie? Ndray. Vita daholo zany ny fanamarinana dia anajanona Suzy no nahadodina azy zany comme ça. Zany hoe tsy hitanao zany ny zazy ianao mody zao? Non, mijanona aloha zany Suzy mandrapaterany fa rehefa teraka samatsara tsy azo tampona Eudoxie dia tena tsy maka ny Suzy mihitsy izy. Nefa dia ahoana daholo ilay fifanarana rehetra? Non, izay nomena anao dia anao daholo. Be noho izany aza omeny anao karakaranao ny Suzy. Tsy azoko sy madame Eulalie fa ahoana e? Zanona ny antaratasy foana Suzy. Tu comprends? Zany hoe Fanoro le taratasy nalefanao dia averiny aminao zany ny zanakao rehefa manana ny anazy izy. Tu comprends ça toi? Tena fahagagana. Tsy mampino tompo. Mpamaly vavaka ianao. Manolotso neny avy ny zanako. Avy aty amin'iny fa tsy mandeha hono ianao aloha. Oui, mais je voudrais lui parler un peu. Viens par ici, Suzy. Taditinao enceinte teneny Jésus. Tu te souviens maintenant de ce qu'il a dit? De ce qu'il t'a dit? Oui, maman Eudoxie kibo izy dia hoe mizaza kely ao anatin'ny kibony dia izay fotsiny tadidiko. Yanitra, miarabanao, miaraban'ny Suzy, salama tsara izay telo mianaka. Teraka kambana mianadary Yanitra ka dia ajanoko ho anao ihany Suzy. Misaotra ny zanakao aho fa chance misarika zandry kely roa avy hatrany izy. Nataoko hoe i Suzy sy Suder Yanitra ny prénom an'izy da.
mbola farako tonga ty Suzy zanakao resatsika sy ny fiantohako any Suzy fa aza matahotra izay nomeny elaliany anitra dia mijanona ho an'ny anitra ihany veloma ary mirary soa mamany kambana sady maman faharoa ny Suzy. Bisous Suzy tamaraina. Lalina izany ry eno arasely dia tena tafajanona tanteraka manolo-tsoa sady vao antoka no avy ny manontolo. Eno arasely dia tena tafajanona tanteraka manolo-tsoa sady vao antoka no avy ny manontolo. Avitra ny fiainantsika telo mianaka rasely. Na dia izay ranomasina rotsako izay ihany azy. Ny vavaka nataonao moa dia tena ny pololotra tokoa. Iva fijery ilay Andriamanitra rasely na dia avy fipetraka aza. Avy fipetraka. Indray miseho no soratany Aline Robertine. Iary, Fridolin, Oly, Vero ary Liva no namelona ny tantara. Tovorazana mamonjy no nikajy sehatra teknika, Anjary Liva no nanajy tosa.